Tosa hasoamatsara moa izany ny fifanana aty amin'ny faritra hafa fitohino azok'azy lehilahy sy vehivavy aty amin'ny faritry ny ranomasina indiana ataorianany izay rehefa marana tanterahana omaly izay ary raha ho an'ny Stefan tao manokana izay any ekipa malagasy niatrika ny lalao famaranana dia manome fanazavana ny mety nahatonga izay faharesena izay ny mpanazatra azy ireo dia Sely Didier izany. Tezakilana izay ihany koa dia ny tale teknika nasionaly honoré sy ny filohan'ny fédération malagasy ny taranja volleyball ramatoa Clarisse Randrenilana dia samy naneho ny fahitany iny fizotry ny fananana iny mitondra fanazavana ihany koa izy mahakasika ny fandraisan'ny Madagasikara ny amboarany Afrika eo amin'ity taranja ity. Ny zava-nitranga aloha zany dia le tamin'ny fiomanana aloha zany fa nanana problème kely zay ny fiomanana an'le finale zany satria teo amin'ny raika amby folo mahery zay vao tapitra ny demi-finale anay nefa iverina anao finale amin'ny roa sasany. Iny moa zany compétition iny tsy maintsy sedrainao foana fa le organisation tokony mba misy amboarina kely zany amin'ny manaraka fa raha teo amin'ny mikasika anay zany nisy lesoka zay teo amin'le placement défensif zay zany tena lesoka lehibe mihitsy dia ino ny exploiten'zareo la réunion zany namonina anay misy filatsahana kely satria misy tsy fampinapilalaao aloha zao zavatra hita remarque zao no anatin'le équipe oeto satria eo amin'ny remplaçant central ny remplaçant pointe tsy ampy zay zao ny lesoka be anay zany dia tsy maintsy mila amboarina zay dia na mipassage koa zay mila manamboatra kely koa zany satria raha ny remarque nareo zao ny central anankiray zao voateriny solona teo navadika pointe sana dia tsy maintsy miverina anao central Melissa Yasina zany numéro 1 tsy tao anatin'ny forme mihitsy dia lasa ny vonoana tsy maintsy miverina anao central Melissa dia lasa tsy ampy indray le pointe any amin'ny sisiny zay zany zavatra miova par rapport ny tany n'Afrika zany. Fanazavana angamba dia hoe fahatongavan'ireo ekipa réunionnaise aloha voalohany indrindra tamin'ny taona lasa izy dia tsy tonga teto ary hitako hoe niakatra ny nivoany na le tampon Gecko zany na le Saint-Denis de la Réunion na ny VCO zay veriko fa volleyball club de conteste fa 3e place nefa nanana toerana tsara ihany izy teto zany hoe izy zany 3e place amin'ny vehivavy dika zany fa ny réunionnaise dia mivoatra foana zany angambany mety resaka formation raha ny jeunissement ny équipe hitako koa zany amin'ny vehivavy moa zany hitako lesoka teo zany dia ny fampilalaovana reo mpilalao tranainy zany mbola eveko hoe tsy tonga lafatra zany satria reraka angambany nanety zay herinandro zay ny passeuse ohatra ny fanovanana ataon'ny mpanazatany Stefan teo koa zany hitako hoe nanolo izy nefa nanao mpilalao tranainy reny nampidiriny zany dia hitako hoe misy lesoka zany mety naka ny amezako azy ngamba dia tsomoazenina ny équipe ny Stefan teo fahitako azy. Ny lehilahy zany amin'ny zao fotoana zao dia fahatelo zay everiko kosa dia hoe niakatra ny avy teknika ny filalao avon'ny équipe ny Stefan teo ny tiavavany amin'ny fanaratsio indrindrindrindra zany ny fananany mpanolotra tsara zany hoe passeur zany tsara dia tsara mihitsy mihevitra angamba fa hoe raha ny fitsarana hitako zany dia mety hoe izy mety mahazo mendrika hoe ho amin'ny mpanolotra mendrika indrindra tamin'ny lalao iny satria miankina tamin'ny daholo ny filalaoan'ny AST avy ny mpilalao moa zany dia tanora ary zay ny hitako mahatsara an'izy ary veto hoe mitombona zany ny fananana mpilalao tanora sady lava matanjaka. Eo amin'ny resaka niveau technique aloha zany nijerevako le match rehetrarehetra zay nandeha teo hitako hoe mbola misy zavatra tsy ampy izay tokony hamafisiny ny club tsirairay avy na tsy teny fa tsy ny ohatra hoe service fotsiny avy satria ny service zany anisan'ny attaque voalohany indrindra dia mijery ny servicetsika zao za hitako hoe malefaka dia malefaka zany hoe tsy dia misy difficulté firy ho an'ny équipe adversaire zany mandray an'le service bon ny resaka attaque aloha zany dia mila manamafy betabetsika amin'ny resaka attaque zany hoe raha feriko zany zavatra tiako tenena dia amin'ny le base fondamentale mihitsy ny tokony hamafisina mafimafy any nanomana an'le izy satria ny zavatra ny eritreretra fédération moa zany dia miandrandra le coupe d'Afrique des clubs champions dia tsy dia nandondom-baravarana ihany zay amindreo mpanohana ny fédération volley fa na
fahizanana zany ary moa dia vita somatsara izy tika dia era-banintsika rehetrarehetra ihany isorana ihany koa ireo nanoana dia isorana manontolo koa ny mpanao gazety isorana ny mpandray anjara rehetrarehetra ny demande araky ny efa teneniko efa napetraka au niveau KVB fa za zany manantena hoe 80% pour le pâture 90% wa menatsika le Coupe d'Afrique satria fa mba misy fifandraisana ihany zany amin'ny Confédération africaine ny volleyball izahay fa 8 eo moa zany hoe raha ikendry zareo ny candidature dia tsy maintsy mandefa cahier de charge izy dia 8 eo hoe inona zany no raisitsika tanana inona no raisin'ny Confédération africaine de volleyball satria ny KVB zany betsaka ny zavatra exigé no ohatra hoe mandray ny technicien ny KVB tsy maintsy mipetraka amin'ny hotely ohatran'izao mandray ny arbitre internationaux tsy maintsy mipetraka amin'ny hotely ohatran'izao dia rehefa hita ny cahier de charge dia tsy maintsy ho anao ny kajikajy madinidinika zany zay hoe ho tafavoaka vetsika sa tsy tafavoaka raha tafavoaka moa dia arabasoa arabatsara raha salatry hoe tsy tafavoaka dia ny fédération ny volleyball aloha dia tsy hiditra trosa fa dia manantena ny fanampiny ny fanjakana